Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana, tafahoana indray amin'izao anio izao. Hifampahery, hifampizara ny tenin'Andriamanitra ka dia alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika. Hivavaka isika Tompoko, ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, ry avy indrindra, ry be voninahitra, hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay, mideranao izay mankalaza anao, misaotra anao raha tafahoana ary indrindra tafaresaka aminao indray ankehitriny, hifampizara, hifampahery, hitondra ny tenin'ny fahamarinana izay avy aminao Jesosy Kristy, ary indrindra mba hiambenanay, hiazakazahanay, andehananay any amin'ny voninahitra ao, hitondranay any amin'ny ranolanitra dia ny fanjakanao Jesosy Kristy. Ka dia mipio izay ahitahiry, hitondra tena, ahafantatra ny tena sitraponao marina, ka izay fanambarana, izay fampaherezana, izay teny ambareto eka tsisy ho tanteraka fa tsy ny sitraponao mangataka anao fanahy masina, hanositra tanteraka ho ka tsisy ambara Tompo, ho ka tsisy ho henonay koa fa tsy ny feonao, fanahy masina midina, mitoera aminay, manjaka ianao. Ka dia misaotra indrindra miaraka aminay mandrakariva, misaotra mamaly vavaka mandrakariva amin'izao roa sy fotoana izao, ka nizaniza mpanomponao mihaino izao teninao izao dia samy handray handroso amin'ny fahalalana ny sitraponao marina. Ka dia misaotra indrindra Tompo, aminaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta no nanaovanay izany vavaka izany. Halleloia, amen. Amen. Dia araka ny teny teo zany dia ho ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray, dia mamerina ny fiara-pana mandrakariva Tompoko. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika androany dia ao amin'ny Jaona voalohany toko 5, ny 9:17, 5:11 ary ny 5:10. Zay zany aloha ny vakintsika. Jaona voalohany toko 5, 9:17, 5:11 ary 5:10. Vakiko sady zany ny tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny Zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasahiana nanantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Zay zany no tenin'Andriamanitra hifampizarantsika. Ny lohateny izay efa azontsika hoe ho raisina sady etỳ am-pandohana dia arak'izay tenin'Andriamanitra hoe isika tsirairay avy no manantona an'Andriamanitra, ary aoka tsy voafitaka isika zany amin'ny fananton'Andriamanitra, indrindra moa zany amin'ny fahazarana amin'ny fiainana kristianina, ny mametraka ny vavaka amin'ny pasteur, amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Fanao zany mahazatra dia rehefa misy zavatra entina eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny Tompo, dia makany amin'ny pasteur, makany amin'ilay mpanompon'Andriamanitra hoe eto am-bavaka ity pasteur fa misy an'ity zavatra ity mba tiako entina am-bavaka. Arak'ilay teny teto zany dia aoka tsika tsy ho sodokan'izay fahazaran'izay. Tsisy maharatsy ny fisian'ny mpanompon'Andriamanitra mitarika amin'ny fahalalana an'Andriamanitra zany, indrindra amin'ny tsy fahalalana. Zay moa zany no iraka nataon'i Jesosy amin'ny olona rehetra, mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Dia rehefa nandray ny filazantsara, nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, mibebaka ianao dia vita batisa, dia mandray ny fanahy masina. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao zany amin'ny fotoana voalohany ianao mety tsy mahafantatra, na nisy fanafahana natao taminao, délivrance amin'ny teny frantsay hoe nandroana devoly satria voafatotra ianao, na
tsy nahafantatra an'Andriamanitra dia nisy tenin'Andriamanitra nampahatarina anao amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra izay nirahany. Fa rehefa aty aoriana ka mahafantatra an'Andriamanitra ianao dia ianao tsika tsirairay avy zany, tsika no manantona an'Andriamanitra, tsika no mivavaka na sainy manantona azy. Mbola ho jerentsika eo moa zany any amin'ny Jaona toko fahenina matety toko fahenina koa misy tenin'Andriamanitra manamafy amin'izay hoe maninona no tsika ny tena takian'Andriamanitra hanantona azy. Tsy ratsy ny manantona mpanompon'Andriamanitra araka ny teniko teo eny am-piandohana raha mbola tsy mahafantatra ny tompo ianao, hanafaka anao, nasitrana anao hiala amin'ny tsy fahalalana. Fa rehefa mandray an'Andriamanitra ianao, nandray an'i Jesosy dia tokony ho vonona ianao handroso hitady an'Andriamanitra rery fa tsy hiantehatra amin'ny pasteur na amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Izay no tena fahazaran'ny kristianina matetika, ary izay ilay famarinana tian'ny tompo hambara eto. Ny tompo moa zany miteny hoe ambarao fa tsara ho fantatry ny olona fa mety hoe fanontaniana azo apetraka zany. Zay moa zany napetraky ny tompo tao an-tsaiko tao hoe raha pasteur ve no hitondram-bavaka ny hitondrako am-bavaka dia mihaino Andriamanitra, fa raha zaho manokana no hanantona an'Andriamanitra isaky ny vavaka dia tsy haino ahy izy. Fa maninona ako no tsy maintsy manantona ny pasteur foana vao mihaino anahy Andriamanitra? Inona mahasamihafa anahy ako sy pasteur? Pasteur ny filazako azy eto moa zany fa ny mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Betsaka ny olona zany no mizatra amin'izay hoe hanantona mpanompon'Andriamanitra, iny efa zatra miresaka amin'Andriamanitra izy efa isaka mitondram-bavaka izy dia mihaino Andriamanitra, dia zay zany no fahazarana, lasa fahazarana na hoe fomba fanao mihitsy hoe raha anona rehefa mitondram-bavaka tena mihaino azy Andriamanitra ka andeha ho any aminy aho koa fa hamaly vavaka azy Andriamanitra. Fa araka ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto sy izay mbola tenin'Andriamanitra ho avoaka rehefa avy eo dia tsy izay mihitsy no sitrapon'Andriamanitra amintsika kristianina. Raha kristianina izay nandray an'ny tompo, kristianina zanak'Andriamanitra hozy izy ny filazany azy eto. Very kely ary angambany ary amin'ny manomboka ny 150 ary hanamafisana tsara hoe iza marina moa tsika rehefa nandray an'i Jesosy Kristy hoe zanak'Andriamanitra tsika. 150 aminaran'i Jesosy hoe izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy. Zay zany, izay mino an'Andriamanitra hozy izy izay mino ny zanak'Andriamanitra, Jesosy moa zany no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, nampandainga an'i Jesosy koa zany io, satria tsy mino ny fanambarana izay nambara an'Andriamanitra ny zanany izy. Io zany mba hinoantsika an'i Jesosy Kristy ilay lazaina teo hoe raha mbola tsy nahafantatra ianao an'i Jesosy Kristy dia tonga ny mpanompon'Andriamanitra mitory aminao. Zay no ny fidianan'i Jesosy ny mpianatra sy ny kristianina rehetra rehefa nandray hozy izy dia mandehana mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. 1:12 ary izao no fanambarany fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika. Antsika io antsika tsirairay avy fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, fa tsy hoe ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay nitondram-bavaka ihany, fa ho antsika tsirairay avy dia fiainana mandrakizay no omena antsika ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Ao amin'ny Jesosy Kristy io rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia omeny an'io fiainana mandrakizay io. 1:12 izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fiainana. Zay zany efa nomeny Andriamanitra, efa nandray an'i Jesosy ianao tompo sy mpamonjy dia efa nomeny, efa manana fiainana zany, fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Raha kristianina isika ka mbola miantehitra, tsy hoe tsy ombom-bavaka amin'ny kristianina hafa, fa misy dia tena miantehitra mihitsy, satria misy zany ny fahazay hoe hanambarana ny fahitsiana sy ny fahamarinana. I Jaona moa zany eto verena kely ihany eto satria fa nisy fampianarana an'izay ihany teo aloha. Jaona eto dia efa nahazoazo taona, efa nahazoazo taona zany Jaona eto
talohany a no nanodinana azy tany amin'ny Patmos zany a no nanoratany an'ity jauna voalohany ity zany a jauna faharoa sy fahatelo de efa nahazo azy taona efa fantany tsara zany izy niaraka tamin'i Jesosy a nahita tsara izy le Jesosy tamin'ny fahavelomany a izy le Jesosy Kristy tamin'ny tsangana tamin'ny maty a iza tamin'ny zareo nandray ny fanahy masy tany niaraka tamin'ny mpianatra 20 ary zay nahatonga anazy tsy mivily mihitsy zany fa nitory an'i Jesosy Kristy fa antitra izy tamin'ity a efa nahazo azy taona mihitsy izy taoko hoe presque fa tokony efa ho miodikodiny eo amin'ny 90 taona eo de zay tsika miditra amin'le 17 teo iverenako ihany hoe izany no nosoratako aminareo zao io zany no miteny an'izay zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra araka le teny teo zany rehefa nandray an'i Jesosy ianao ka mino azy mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo averiny foana io fiainana mandrakizay foa zany zay nefa ambara foana fa io fiainana mandrakizay io a io no tena fanantenan'ny kristianina tsy le fiainana ety amin'izao tontolo izao fa raha ety amin'izao tontolo izao no antenantsika ny amin'ny fanarahana an'i Jesosy Kristy izy dia nisy amin'ny mahantra indrintsika fa io le tenenin' Jesosy koa hoe andeha aho izy dia amboatra fitoerana ho anareo any amin'ny fiainana mandrakizay any zay foana no notoriniko rehefa nampianatra ny mpianatra Jesosy dia hijaonona koa zany eto zay no ambarany hoe mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay nareo ary le fiainana mandrakizay efa tenenina sady zany hoe fa manana sady tsika fa manana fiainana mandrakizay sady tsika fa tsy hoe miandry ihany koa ny fiainana mandrakizay any an-danitra any zay efa nampanantenan'ny tompo zay zany ny tanjona dia mba hitahiry le solika moa zany averina foana fa raha amin'ny fotoana iverenan'ny tompo na amin'ny fotoana hiakarany hoe tokony hiakarantsika any an-danitra raha tonga ny fahafatesana mialohan'ny zavatra rehetra no sika indray ny lavina hoe mitory an'i Jesosy Kristy nandray an'i Jesosy Kristy nanara-dia azy dia zay no tena mampalahelo fa ankehitriny zany tsika dia efa zanak'Andriamanitra tokony tsy hamenatra koa zay izy ianao zany kristianina dia zanak'Andriamanitra misy mamenatra manko hoe tsy mahasosotro zany ohatra mahintshintsy be zany fa nahoana no atao hoe zanak'Andriamanitra tsika tenin'ny Jaona eto averiny foana fa zay zany nosoratako aminareo zay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra dia zany ihany koa ny zanak'Andriamanitra koa tsika mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo izao no fahasahiana nanantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaina amintsika izy io zany no tena atao hoe fototry n'le resaka teo hoe miandry ny pasteur foana ve tsika miandry ny tompon'Andriamanitra foana ve tsika le mahazanak'Andriamanitra tsika teo any amin'ny ty jauna voalohany toko fahadimy ty any andiny voalohany moa zany satria tsy mivakiana teo le izy zay mahatonga anahako hoe verenako ihany angamba mba tsy le hoe mamenatra antsoina hoe zanak'Andriamanitra any amin'ny andiny voalohany any izy miteny hoe zay rehetra mino fa Jesosy Kristy no naterak'Andriamanitra ary zay ary zay rehetra tia izay niteraka dia tia zay naterany koa andiny faefatra fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao io zany no andiny fahadimy iza moa no maharesy izao tontolo izao afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra io zany fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao isika zany zay nandray an'i Jesosy Kristy ka mandresy izao tontolo izao zay natao hoe naterak'Andriamanitra iny natao hoe naterak'Andriamanitra zany zanak'Andriamanitra ny dikan'izany eo ambanimbany kely io zany mbola miteny an'izay ihany fa tsy amin'izay ny tena fanazavana fa nasain'ny fanamasina nampiana kely angambany satria tiany ambara mihitsy zay le hoe mahazanak'Andriamanitra antsika zay tokony tsy homena antsika hijoro mahazanak'Andriamanitra antsika rehefa hoe kristianina nandray an'i Jesosy Kristy andiny faefatra amby folo ary izao no fahasahiana nanantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy zay zany izy tsy miteny hoe raha mangataka zavatra araka ny sitrapony
ny mpanompon'Andriamanitra na ny pretra na ny pasteur na ny mpiandry na ny evangelista na ny mpaminany, fa isika tsirairay avy raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. 5 ary raha fantatsika fa miaino antsika izy na inona no angatantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatantsika aminy. Raha fantatsika fa miaino antsika izy, zay zany mila fantatra koa, mila mafantatsika fa miaino antsika, ahoana ny ahafantarantsika fa miaino antsika izy dia atsika arak'ilay teny teo fa zanak'Andriamanitra isika. Efa mino ianao fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia ianao koa anisan'ny nateraka no Jesosy Kristy no nantsoina antsika ho isan'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Mety hoe misy fanazavana lavalava moa ny amin'izay inona mahazanak'Andriamanitra antsika izay kristianina amin'izao fotoana izao, indrindra antsika malagasy. Ny tena natsoiny dia n'Andriamanitra ny fidiny dia ny zanak'Israely. Ary tany am-boalohany ary Jesosy dia niteny mihitsy hoe za tsy nirahana tamin'ny firenena hafa fa amin'ny jiosy, amin'ny zanak'Israely ihany no nitoriana ny fanafahana. Fa no izy tena hoe noho Jesosy noho ny maty, nitsangana tamin'ny maty dia narotsany tamin'ny olona rehetrarehetra mihitsy ny fanahy masina. Dia araka ny teny teo zany izay nandray anazy mino fa Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia nateraka koa ianao ary rehefa nandray an Jesosy ho zanak'Andriamanitra ianao dia nateraka dia miaraka mandovo. Ary raha fantatsika 5 averiko any, ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, tokony fantatsika zany fa miaino antsika izy, fa raha tsy fantatsika izy fa miaino antsika dia izay mahatonga antsika maka olona. Na ianao ary zany efa mieritreritra sady hoe tsy hainao anahy Andriamanitra fa aleo haka an'ilay olona ary mpanompon'Andriamanitra, dia gaga ihany koa ianao avy eo fa rehefa mivaly ilay vavaka dia nieritreritra ianao ny non'ilay non'Andriamanitra nivavak'ilay mpanompon'Andriamanitra. Fa ny tena marina ianao ny non'Andriamanitra, ary raha nihaino nivavaky ny mpanompon'Andriamanitra izy no izay mety mbola misy famindram-po. Zay moa zany amin'izao fotoana izao hoe ao anatin'ny famindram-po tsika, mbola fotoanan'ny famindram-po zao. Fa amin'ny fotoana iverenan'ny tompo, amin'ny fotoana efa akaiky ny fiverenan'ny tompo dia tsy amin'izay intsony. Ianao no androso eo anatrihan'Andriamanitra, dia ianao no handray ny fitsarana. Fa amin'ilay valim-bavaka io moa zany matetika io ilay valim-bavaka ara-nofo ny fiainana etỳ amin'izao tontolo izao. Zay mahatonga ny olona tena hoe misy hoe mandovo vola mialoha mihitsy ary. Efa nandovo vola tamin'ny pasteur zay, efa nandovo vola tamin'ny mpanompon'Andriamanitra zay, ka inonay fa ho avy ny valim-bavaka. Efa nanao adidy zay, efa niazakazaka zay amin'ny asa fanompoana rehetra, ka dia efa ho avy ny valim-bavaka satria efa nentina teo amin'ny pasteur izy io, efa nentina teo anatrihan'ny fiangonana. Tsisy maharatsy an'izany fa isika tsirairay avy aloha no efa tokony handray. Tokony fantatsika, raha fantatsika fa miaino antsika izy, tsika zany, tsika tsirairay avy, mety tsika mitambatra fa ianao voalohany indrindra miaino antsika izy andeha Jesosy zany na inona no angatantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatantsika aminy. Zany no fanazavana apetraky Jaona zany eto, ny amin'ilay fanatonana ny tsirairay avy no tsara manantona sy mila manantona n'Andriamanitra, mila manantona an' Jesosy Kristy. Averina izy efa misy fampianarana maro, indrindra raha mijery vidéo nareo zany amin'ny teo zany amin'ny Facebook zany ny hoe vondrom-bavaka miady Andriamanitra, misy vidéo be da be mivoaka ao, na amin'ny YouTube ho avy Jesosy Kristy mibebay ianao. Zay zany no soratanao, tapenao dia mivoaka, misy vidéo be da be ao, misy fampianarana ny amin'ny hoe ahoana moa zany ny fanatonana an'Andriamanitra ny amin'ny hoe vavaka. Amin'ny matitoko fa enina ny 5 vakiko kely any angamba hoe Jaona toko fa enina 5:7. Afantarantsika an'izay hoe iza marina ny tokony ho anantona ny tompo. Hoe ahoana tsy hoe sanatria zany eto tsy hoe manao tsinotsinona ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra izay mitondra am-bavaka antsika, fa ny tsirairay avy indrindra rehefa nafahana ianao dia tsika ny tena tian'ny tompo hanantona azy. Jaona toko fa enina 7:7 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe izay rehetra omeny raiko ahy no anantona ahy, ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy,
Jesosy no miteny an'izany. Arak'ilay efa nivakiantsika teo zany a, fa izay rehetra omeny raiko ahy no anantona. Lefa natsoina ho zanak'Andriamanitra tsika, Andriamanitra mihitsy zany le ray a no nefa mifidy mialohanao rehefa mahafantatra an' Jesosy ianao zany a, rehefa nandray an' Jesosy a, hoe tena tompo sy mpamonjy a, efa Andriamanitra mihitsy any an-danitra any zay mamaly vavaka no efa nifidy, efa nomeny, efa nandamina ny lalanao zany e. Zay rehetra omeny raiko ahy no anantona. Raha tsy nomeny ray an Jesosy zany ianao dia tsy hanantona azy mihitsy. Ka ny dikan'izany efa tokony efa mahana fahasahiana, zay le nitenenin'i Jaona tary hoe mila mahana fahasahiana tsika, efa sasady tsika zany a, fa efa miaraka amin'Andriamanitra raha efa tafahoana amin'i Jesosy ianao, dia efa ny dikan'izay efa sitrapon'Andriamanitra, efa zanak'Andriamanitra sady. Ary izay manantona ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy. Zay zany a no mahatonga antsika hoe masahy mandeha amin'ny Jesosy Kristy. Io ilay tamin'ny Jesosy nanolotra ny tenany a teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny ainy a, dia tritra ny lamba tao amin'ny toerana masina indrindra, izay ahafahana miditra mivantana amin'Andriamanitra na miditra mivantana amin'ny Jesosy amin'izao fotoana izao, satria araka an'ilay teny teo zany a, nateraka ho zanak'Andriamanitra tsika no Jesosy Kristy. Ary izay manantona ahy a dia tsy mba ho laviko mihitsy. Tsy tokony atahotra zany tsika hoe ho lavin'Andriamanitra, ho lavin'i Jesosy aho, fa zahako anety olona ratsy tsy mendrika. Misy koa zany a, zay no mahatonga ny olona hoe manantona mpanompon'Andriamanitra, satria izy a te hiaina amin'ilay fiainany ihany, amin'ilay fiainana ratsy, ao anatin'ny lainga, ao anatin'ny fahotana, dia hoe apetrao amin'ilay olona heverina fa masina. Misy zay mety ho zany mihitsy izy hoe heverina fa masina ny mpanompon'Andriamanitra, ka rehefa zareo masina no mitondra bavaka dia hamaly vavaka Andriamanitra. Na hoe mieritreritra hoe za tsy mendrika ka tsy hamaly vavaka Andriamanitra. Fa eto a, rehefa tena mibebaka ianao, rehefa tena manolo tena ho an'Andriamanitra, ary indrindra moa zany a, rehefa tena miaina ao anatin'ny fahamasinana, ao amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, dia tsy tokony atahotra ihany intsony koa. Ary izay manantona ahy hozy Jesosy a dia tsy mba ho laviko mihitsy. Aza matahotra manantona an' Jesosy fa tsy handaho anao izy, tsy handahanao izy, tsy hanilikilika anao izy a, izay manantona ahy. Ary indrindra efa nomeny ray, rehefa tafahoana amin'i Jesosy ianao zany a, ny dikan'izay efa ny ray, nefa nanokatra ny varavarana ho anao a hanatonana an'i Jesosy Kristy. Zay zany a fanamafisana amin'izay le hoe tsy ny fitondranam-bavaka eo anatrehan'ny mpanompon'Andriamanitra ny ratsy, fa ny tena tian'ny Tompo a dia ianao mihitsy no mila mitondram-bavaka sy manantona an'Andriamanitra. Ary fanontaniana mipetraka ao amintsika hoe raha ny mpanompon'Andriamanitra izay mivavaka ho ahy no namalian'Andriamanitra, za hoe tsy mba ho valian'Andriamanitra koa raha ohatra hoe mivavaka amin'ny vatana aminy? Nahoana no hiankina foana amin'ny mpanompon'Andriamanitra? Eo zany a, eo no zany a azo atao hoe anaty fonosana kely a, zay mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra maro manararoatra. Miteny izy hoe zay ny vavaka ho anareo a, zahako no nitondram-bavaka anao a dia nahazo valim-bavaka, dia mitoera mijanona miaraka amiko eto foana. Ary ohatran'izao ny fomba fanao eto a, misy moa zany ny hoe anaram-piangonana, eto ihany ianao, raha teto aminay ianao no nanantona an' Jesosy a, nahita an'izany fitahiana zany a, maninona ianao no lasa makany amin'ny fiangonana hafa indray? Maninona ianao no nandeha irery ihany koa? Fa Tompo mihitsy no miteny eto hoe ianao a izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy. Izay zany a mahatonga antsika hoe hiditra ao amin'ilay Matio 4:9, izay tato ato izy io a, averin'ny Tompo foana, tena averiny mihitsy hoe ampahafantaro ny olona mihitsy fa io a no tena hoe sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanarahana azy. Io zany amin'ny Matio 4:1 eo a, alohan'ny nampianaran'i Jesosy a ny amin'ny vavaka nampianaran'ny Tompo, hoe ahoana ny fanatonan'Andriamanitra. Araka ny teniko teo zany a, fa misy vidéo maro any a manazava an'io hoe ahoana marina moa zany atao hoe vavaka nampianaran'ny Tompo zany. Fa misy zany,
mety fanamariana kely koa ty. Io vavaka nampianarin'ny tompo io eto amin'ny baiboly ito satria mila mamaky ny baiboly tsika, mila mahafantatra zany araka le teny teo hoe ny mpanompon'Andriamanitra dia hitarika anao any amin'ny voalohany, nanafaka anao izy, nandroaka devoly taminao izy nanafaka anao tamin'ny tsy fahalalana, dia noho ny sitrany ianao noho nandray an'i Jesosy ianao dia mamaky ny baiboly ary tokony azoto mamaky an'izany dia manomboka mahafantatra hoe inona marina moa zany ilay vavaka nampianarin'ny tompo. Misy miteny mihitsy ny sasany amin'ny olona tsy mahafantatra zany tsara fantarina, tsara tenenina mivantana zany fa ny vavaka nampianarin'ny tompo dia katolika. Vavaka ny katolika io satria zany no ataon'ny fiangonana katolika, vavaka nampianarin'ny tompo zany dia katolika. Any katolika zany fantatra tsara ainay tsy anjery io satria rehefa manao vavaka dia le vavaka nampianarin'ny tompo natao dia efa vita ny vavaka. Fa io dia vavaka fototra nampianarin'i Jesosy ohatran'izao no endrika vavaka ataonareo rehefa manantona n'Andriamanitra ianao na rehefa mivavaka aminahako. Fa tsy vavaka katolika io na vavaka protestanta na vavaka jiosy fa vavaka nampianarin'ny tompo io endrika vavaka zay voasoratra ao amin'ny Matio 5 ny tena vakintsika io zany Matio 5 dia ny andininy 1 io zany no tsara iverenantsika aminaran'i Jesosy hoe Matio 5 andininy 1 fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita anao zay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Io zany tena ohatrany hoe manamaso, ohatrany hoe manitrikitrika mihitsy hoe fa ianao kosa raha mivavaka, niza zany mivavaka, raha ianao te hivavaka dia inona ny ataonao dia midira ozy izy ao amin'ny efitranonao. Misy efitrano zay mila hidiranao zany ary rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao. Eto hoe mirindrina amin'ny varavaranao endrika anankiray izy miditra ao amin'ny efitra mangingina aloha ianao dia voarindrinao ny varavarana, ny varavarana mirindrina endrika anankiray izy tena midy eo mihitsy ianao zany mba hangina tsy hahenao fa tsy ny feon'ny tompo ary hamanganao ao izy na ndray koa ny fonao mihitsy nefa hidinao tsy heno tabataba n'izao tontolo izao ary io fandrindra hoe manidy ny varavarana n'izao tontolo izao io dia andikan'izay efa miala amin'ny faharatsiana raha mbola ao anatin'ny loto ao anatin'ny fahadalàna ianao dia misy tabataba misy tsy milamina ny fonao ary tsy mirindrina, tsy mangingina akory ianao fa vao maika ary tabataba ao anatin'ny fonao, ao anatin'ny sainao na dia midy ao anatin'ny varavarana mangina ary ianao satria mbola ao anatin'ny loto tsy nibebaka, tsy nifona tamin'Andriamanitra alohan'ny eo aminy. Fa rehefa mibebaka miala amin'ny ratsy fanao ianao dia tena midy rindrina mihitsy zany ny fonao mangingina dia ny toerana misy anao mangingina. Dia ozy hoe ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao. Eto dia tsara marihana foana koa fa efa nisy fampianarana ny tenenina teo mahagaga amin'ity lafiny anankiray ity zany eto amin'ity fampianarana nataon'i Jesosy ity dia naveriny foana ka dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao naveriny foana ny rainao. Efa nisy fampianarana teo aloha hoe ilay anarana Jehova zay voasoratra amin'ny baiboly malagasy any amin'ny teny frantsay izy tsy voasoratra mihitsy hoe Jehova. Amin'ny teny anglisy izy tsy Jehova mihitsy, tsisy hoe anarana Jehova mihitsy amin'ny baiboly any io anarana io dia tena anarana diso io. Eto Jesosy dia tena miteny mihitsy hoe rainao. Izy tsy niteny hoe Jehova Andriamanitra ao na Jehova rainao na rainao Jehova fa ny rainao fotsiny tenenina Jesosy eto. Dia mivavaha amin'ny rainao zay ao amin'ny mangingina ary ny rainao zay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Io le raintsika io le Andriamanitra mpamorona zao tontolo izao io le Andriamanitra tsy miova, io le alpha sy omega, io la iavo indrindra, io no hamaly anao, io ny rainao io le ray any an-danitra io. Ary mbola nampianarina zany any amin'ny manomboka amin'ny rehefa ary raha mivavaka andininy 7 vakiko kely any amin'ny voalohany eo
Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny Gentile fa ataony any amoron'ny teny no ianona azy. Koa aza manahaka azy ianareo fa fantatry ny rainareo, velony foana rainareo zay tokony ho anareo, ary raha mbola tsy mangataka azy ianareo. Koa amin'izany mivavaha toy izao ianareo, rainay izay any an-danitra. Tena rainay ny ray any an-danitra no ivavahanao fa tsy mivavaka amin'ny Jehovah ianao. Tsika zany amin'ny baiboly malagasy misy fanazavana any fa tsy hanoza intsony fa io anarana Jehovah io tsy anaran'Andriamanitra io. Mila mitandrina isika, indrindra tsika kristianina izay milaza fa ny témoin de Jéhovah dia tsy an'Andriamanitra, secte. Nefa tsika kristianina malagasy izay nametrahana amin'ny baiboly ato amin'ny teny malagasy ato no manonona Jehovah foana. Dikan'izany ianao no vavolombelona voalohany manonona ny Jehovah io. Ka dia izay zany anaty fonosana foiny amin'ny hoe ray any an-danitra. Averikely any zany andininy fahaenina teo zany teny hitariantsika azy hoe fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa vao anindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao. Araka ny tentsika zao vao rindrina amin'ny varavaranao dia mivavaka amin'ny rainao ianao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Maninona moa no Jesosy ary no miteny an'izany amin'izany hoe fanoharana zany hoe mila mitokana, mila mivavaka mangingina ianao fa ny rainao hamaly anao amin'ny mangingina. Dia lesona raisintsika mihitsy hoe tsika mpanaradia an'i Jesosy Kristy dia inona moa zany ny tena hoe azontsika hoe ten'Andriamanitra hanamafisana an'izany hoe na izy Jesosy Kristy ary dia nivavaka sy nandeha tamin'ny toerana mangingina. Ny anankiray amin'izany mbola azo mafisina ihany, mbola ao amin'ny Matthieu ihany zany tantaran'i Jesosy Kristy izy ao Matthieu 4:17. Ihany vakitsika zany aminaran'i Jesosy hoe ary rehefa noravany ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra izy mba hitokana hivavaka, ary noho ny hariva ny andro dia nitoetra irery teo izy. Zay zany amin'ilay tendrombohitra, le toerana mangina ny tena zava-dehibe eto. Tena Jesosy fantany tsara hoe ny olona malaina mandeha mankany an-tendrombohitra any, ary tamin'izany fotoana izany angambany vitsy ny olona mitokana any an-tendrombohitra na mihidy ihany na mivezivezy ihany, fa izy lasa niakatra any an-tendrombohitra mba hitokana hivavaka. Eto zany dia anisan'ny mahagaga koa hoe na Jesosy ary kay lasa nitokana mivavaka, za gaga mihitsy hoe mila mivavaka tsika, hoe Jesosy Kristy zany na miendrika mihitsy hoe nitokana hivavaka. Tsika tsy mety tsy hahita tendrombohitra foana. Tamin'izany Jesosy moa zany tsy nanana ny toerana anatoriany araka ny efa nambarany ihany ary, fa izy dia nandeha hiakatra tendrombohitra hivavaka, fa tsika nasainy kosa hiditra ao amin'ny efitra mangingina, fa ary arindrinao izy ny varavarana fa izy ny rainao hamaly anao mangingina. Dia nitokana nivavaka tao Jesosy, ary noho ny hariva ny andro izy dia nitoetra irery teo izy. Mila mitokana zany izay ilay mitokana, toetra irery ihany koa. Amin'ny Marka 1:5-telopolo koa mbola azontsika hakana ohatra ny amin'izay hoe Jesosy Kristy mitokana mivavaka izay koa. Marka 1:5-telopolo mivaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe ary ny fomaraina alina koa izy dia nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Zany hoe eto indray zany Jesosy dia nandeha nakany amin'ny tany foana. Mety tsisy tendrombohitra indray teo akaikiny teo zany satria avy nanasitrana olona maro Jesosy, nanao fahagagana, dia lasa nitokana izy. Ary ny fomaraina alina koa izy zany tsy matory, na hoe izay zany le famporisihana sy anisan'ny fampianarana koa ho antsika kristianina. Rehefa vao maraina, matetika rehefa maraindraina iny no tonga ny fanamasina. Rehefa nandray an'ny tompo ianao ka mandray fanamasina dia tonga izy. Na tairiny izao mihitsy ary ianao rehefa tia nihaona aminy, indrindra raha misy zavatra tiana hoentina mivavaka dia amporisihana tsika hoe manao alim-bavaka
mivavaka maraina, miaro toro mivavaka, na manao fivadikanina mihitsy koa ary. Zany rehetra zany no natao. Jesosy de hoe andiny fa dimy amby telopolo ary ny fo maraina alina koa izy, maraindraina mihitsy zany de nivoaka nakany an-tany foana ka nivavaka tany. Hoe Jesosy Kristy ary nivavaka tany an-tany foana. Rehefa avy nanao fahagagana, nanao efa ino moa teo, rehefa nanasitrana sy nanao zavatra maro teo anatrehan'ny vahoaka. Ny andininy Jaune ao amin'ny Marka miditra any amin'ny Luka indray tsika. Ao amin'ny Luka koa zany misy mitovitovy amin'io ihany Luka 4 andininy fa 12. Fa kiko eto amin'ity Luka 4 andininy fa 12 ty fa kiko kely ihany ny amin'ny manomboka 8 satria misy fampianarana fohy eo raisitsika amin'aran'i Jesosy. Ary no nitsangana niala tao amin'ny sinagogy Jesosy dia niditra tao an-trano Simona ary azo nitazo mafy ny rafozam-bavin'i Simona ary izy ireo nangataka taminy ahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka noteneny mafy ny tazo dia niala tamin'ny ravehivavy zany. Ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ary raha nilentika ny masoandro ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsiraray izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe ianao no zanak'Andriamanitra, nefa norarahany ireo ka tsy navelany hiteny satria nalala azy ho Kristy. Eto zany andininy fa 12 hoe ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana. Io mitovy amin'le Marka 4 andininy fa 5 teo ihany fa tsy mivakiko le teo ambony teo fa eto mba tiako marihana kely ihany hoe hitantsika tsara fa ary niletika masoandro izy andininy fa 20 ary raha niletika ny masoandro ny olona rehetra izay nanana marary tamin'ny aretina samihafa dia nitondra azy teo aminy. Eto zany na dia amin'ny andro hariva ary dia mbola tonga ny olona mitondra ny aretiny mitondra ny olany teo amin'ny Jesosy. Io le fampirisihana antsika teo hoe tsika tsiraray avy no manatona an' Jesosy hitondra ny aretintsika. Ary dia nametra tanana tamin'izy rehetra tsiraray izy ka nahasitrana azy. Ary nisy demonia nivoaka tamin'ny maro ka niantso hoe ianao zanak'Andriamanitra. Eto dia fantatsika fa na ny devoly ary ny demonia dia mahafantatra koa fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Efa nitenena tary amin'ny Jaune tary zany io le Jaune voalohany 5 teo verenantsika avy fa tsika tokony mino fa Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra tokoa. Fa ny devoly reto mahafantatra mihitsy ny demonia dia mahafantatra fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Dia nefa norarahany ireo ka tsy navelany hiteny satria nahalala azy ho Kristy. Eritrereto fa zay no sakanan'ny olona. Ny demonia ary tena miteny mihitsy hoe Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, norarahan'i Jesosy tsy hiteny ireo nefa dia niteny foana. Dia ohatran'izay koa ny olona. Ny olona rehefa mitovitsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra hoe zanak'Andriamanitra ianao Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra dia misy ny demonia na ny devoly andraranao na hiteny aminao hoe ianareo ny zanak'Andriamanitra na le Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. Dia anankiray mety endrika azontsika tenenina koa eto hoe ny demonia ny devoly ary no miteny hoe zanak'Andriamanitra Jesosy. Maika fa tsika kristianina izay hoe nafahan' Jesosy izay nandray an' Jesosy Kristy, mpanaradian' Jesosy Kristy, tsy tsika indray ve no tokony hitory. Tsika mihitsy no tokony hitory amin'ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy Kristy. Ary mila mahafantatra tsara tsika fa teto zany dia ny demonia izy dia nalala azy ho Kristy. Misy manko ny kristianina tsy mahalala araka le teny teo hoe tsy mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra dia tsy mahafantatra fa raha vao tonga ny olona miteny hoe misy an'izao koa fampianarana hafa ny
ino moa izy teo, ny Coran, ny musulman, dia misy an'izao koa ny fampianarana teneniny hoe zanaka Abrahama koa anie ka musulmana hozy izy, nisy vao niresaka tamin'ny olona izay omaly. Hoe fantatrao moa zany rahalahy fa zany ny fampianarana ny tenenin'le olona anankiray niteny tamiko hoe Abrahama anie ka musulman koa. Dia tena hoe tena mampalahelo satria izy tonga dia nino zany. Fa raha fantatsika fa Jesosy 20 sy 100 taona taorian'ny an'i Jesosy Kristy nahaterahan'i Jesosy vao tonga ny hoe fivavahana musulmana. Ahoana no itenena fa Abrahama dia musulmana na silamo moa zany ny filazantsika azy koa. Ka izay mila fantatsika ilay fampianarana, raha tsy nahalala ianao dia ianao zany mbola resy lavitra reto démonia reto izay nahalala mihitsy fa Jesosy Kristy no Kristy. Jesosy moa zany teto araka ny teny endrika teo fa nirarahany ireo tsy hiteny fa ny tena zavatra tiantsika mafisina eto dia ao amin'ny 2:20 hoe ary noho ny maraina ny andro dia niala Jesosy ka nakany an-tany foana dia nivavaka izy. Izay foana zany nataon'ny Tompo tsy mihaino ny teny sy ny tabataba izay misy etỳ amin'izao tontolo izao, na ny devoly io na ny manodidina anao, betsaka ny fitabatabana ary le teny teo hoe ny fahotana sy ny faharatsiana koa, zany ozy izy ny hevitra mampisarakareo amiko ozy izy ny tenin'Andriamanitra, tsy ahitany soa, tsy hidirany soa aminareo ary tsy hamaliko anareo koa. Ilay tabataba ny fahotanao dia ny devoly no mahay ampanga anao dia enonao fa tsy samy mivavaka rery tsy mivavaka rery anao fa miteny hoe entiko amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa izy ny masina ka izy ny tokony valian'Andriamanitra, fa tsika tsirairay avy no tokony hanantona tahaka ny nataon'i Jesosy endrika ao anatin'ity amin'izao fotoan'izao amin'ity faritra fampirizantsika ity moa zany dia hoe ny endrika nataon'i Jesosy raha nanantona an'Andriamanitra izy ary izy koa ary dia mivavaka. Milika ihany zany 2:5-4 ahitantsika izany hoe ahoana moa zany Jesosy koa nivavaka koa. 2:5-5 aminaran'i Jesosy hoe 2:5-4 ratsy fa any amin'ny 2:4 ny voajeriko teo. Ary niala teo izy dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Jesosy teto rehefa avy nanasitrana an'ilay boka narary zany dia niala teo izy amin'ny 2:5 dia nitoetra tany anefitra ka nivavaka. Jesosy dia tena maraka ny teny teo misitaka any anefitra zany zavatra mitoerana any amin'ny tsisy ninona mihitsy zany fa tsy nandeha inona nalehan'ny tany andeha mivavaka indray izy tamin'izay isaka ny tety teo zany mandeha mivavaka Jesosy dia mitady toerana mangina. Tsika manana tokantrano mety tsy ho tratra tsy ho andeha tonga any anefitra tsika vao eo amin'Andriamanitra fa tenenin'i Jesosy fampianarana nataony hoe midiry ianao amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao no hamaly anao aminao amin'ny mangingina. Izay no amin'ny Luka 5:5-10, ny 5:9 ihany koa ny 2:12. Luka 5:9-12 mbola misy manamafy amin'izay hoe inona nataon'i Jesosy rehefa miasa izy na alohan'ny miasa. 2:12 mivavaka toy izao aminaran'i Jesosy hoe ary tamin'izany andro zany dia lasa nakany an-tendrombohitra Jesosy mba hivavaka ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Eritrereto mandeha mivavaka any an-tendrombohitra rery indray Jesosy ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra. Izy zany mivavaka amin'Andriamanitra, fantatsika fa Jesosy Kristy amintsika kristiana zanak'Andriamanitra nefa koa Andriamanitra ihany koa. Zany miresaka izy. Fantany tsara fa izy dia misy toerana any an-danitra any, zay mahatonga antsika hoe manana fahantenana antsika. Misy toerana any izay omanin'ny Tompo ny manin'ny ray ho antsika dia miresaka amin'Andriamanitra izy nandritry ny alina dia mivavaka amin'ny toerana mangina tahaka ny any an-tendrombohitra. Ka izay no ampirisihana antsika androany zany fanazavana hoe tahaka an'i Jesosy dia antsika tsirairay avy no anantona ny Tompo, aza miantehitra na miantehitra foana
na miandrandra sy miandry foana ny mpanompon'Andriamanitra vao anatona an'Andriamanitra vao iny ianao fa hamaly vavaka Andriamanitra fa antsika tsirairay avy no valian'Andriamanitra izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Teny efa nivakiantsika izany teo amin'ny dininy Jaona toko fahaenina andiny fahafito amby telopolo tao izay manatona aho Jesosy tsy mba ho laviko mihitsy fa efa nitao amin'ny ray. Raha tafahoana amin'ny Jesosy ianao ka mahafantatra an'i Jesosy izy ity hivavaka amin'izany dia efa nitao amin'ny ray ianao ary tsy ho laviny ianao raha mangataka zavatra aminy. Verenako izany ny andininy ny Jaona voalohany toko fahadimy teo ny andininy fahatelo amby folo sy ny fahadimy amby folo amarana antsika azy satria izay ihany moa izany ny teny izay nandraisintsika teo. Jaona voalohany toko fahadimy ny andininy fahatelo amby folo sy ny fahaefatra amby folo sy fahadimy amby folo no raisintsika fa antsika mandray azy tsara satria io no nandraisantsika ten'Andriamanitra famparizana teo amin'ny anaran'i Jesosy. Izany no soratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasahiana anantsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika. Izany hoe raha sitrapon'Andriamanitra ny araka ny sitrapony ny angatantsika dia miaino antsika izy. Izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy fa miaino antsika izy ary raha fantatsika fa miaino antsika izy mila mahafantatra isika koa fa miaino fa raha tsy fantatrao izy raha tsy mino izay ilay finoana. Raha mbola tsy mino ianao fa iainonao Andriamanitra dia namany fotoana very ihany fa mila manana finoana ianao fa miaino anao Andriamanitra ary mino ianao fa zanak'Andriamanitra, mino ianao fa voavela heloka, mino ianao fa ny tompo dia eo akaikinao. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy andiny fahadimy amby folo na inona no angatantsika dia fantatsika veriny foana zany fantatsika ninona ozy izy tsisy fetra zany ny angatantsika fa azontsika izay angatantsika aminy. Amen. Misaotra amin'ny tompontsika amin'ny teny izay nozarainy sy meny antsika fa hamaly vavaka anao ny tompo, manatona azy vereno ny teny fanazavana teo ny amin'ny Matio toko fahaenina sy ny amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy tia ny amin'ny Jaona fahaenina toko fahafito amby telopolo fa raha manatona amin'ny tompo ianao dia hamaly anao irery izy amin'ny fombany ary tokony fantatsika fa izy ilay zanak'Andriamanitra izay niray ety amin'izao tontolo izao. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany tompoko dia samia mahery sy mazoto amin'ny fitadiavana an'Andriamanitra amin'ny famakiana ny teniny sy ny fandehanana amin'ny famasinana sy ny fahamarinana. Ka dia raha sitrapon'ny tompo dia mbola eo mandrakarivotsika amin'izao fampianarana fihazakazahana fitaizana ny solika ho amin'ny fionana amin'Andriamanitra izao. Ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoko. Vavaka isika eny ry Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompo. Misaotra anao izay satria teny aminay ianao manambara anay ny marina ianao ary tsy miovy ianao satria tia anay foana. Ka dia hosaha tompo, hosaha izay tsirairay avy manomboka izao anatona anao hametraka ny fiainana aminao ka hangataka ninona ozy ianao. Ka dia mifanaraka amin'ny sitraponao dia omenao izany. Ka dia meo amin'ny tsirairay avy sady ny fahasahiana, meo amin'ny tsirairay avy ny fahatokiana ary indrindra meo anay ny fanenao masina ahafahanay mibebaka andehananay amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Ka dia voninahitra ao izany tompo tehirizo izay tsirairay avy manomboka izao. Ka dia voninahitra ao ny fiainanay hatramin'izao ko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy naovanay izany vavaka izany. Alleluia. Amen.